atolotry ny exal radio anao raha omendy mpitiavana dia mpeniny ny hena NADL nandray feo Erazafy teo amin'ny lafiny teknika nomena avitry ny hena sy onja andriana mpanadodosa koloina herin'ny hena malala ny fiantso ahy ry sara kosa no anaran'ny vadiko efa 5 taona izay nipetrahana teto Ambohimandroso mpanao irony karazana mofomamy irony no antom-pivelomanay rokeny ary efa tena mandeha moa ny tsenanay dia mitady tsy aharaka mihitsy izay roa any ka tsy fantatra na misy vola very na tsia ka noho izay anton'izay mihitsy no nahatonga anay hanafatra ny Sylvia zanak'anadahiko. Dio amin'izay ny tsena ray fa efa maizina neny andro eny aky malala sady za koa ne tena vizaka be zany hatratio avy zanan'io le tsena koa androany tena tsy araka mihitsy raha zany manina sika raha mba maka olona nampy atsika sady ny tsena koa nge mba militarina ihany mety zany nefa manina andray ianao ty tena tsy azoko mihitsy ka ny tsy amizana anao nge nitanjoko ry malaly ka sao dia olona mangalatra ny tonga eoko aza lefa lavitra reny saina zany eto foany tsisy mpangalatra zany eo raha mbola ry sara koa mivadinao dia izy ary no ankizy eritreretinao satria mantsika zao efa hiditra ny vaninandro fety dia mety hanahirana ihany koa ny hanafarana ankizy hitatsika ihany zany fa le izy nge tsy manina raha fianakaviana ihany ny alainy sady mba mitsiny sy manampy amin'ny havana koa way varina teto sika malina ampidirana inga nanentana fa hariva be tsika mifomaraina be mivadiko zany nefa ny efa tara be vao natory tamin'ny aly nga dinao komandy kaiky nataon'ny tolotra rahalanao efa herinandro zay le hoe alaina androany ariva sady zao koa ne mbola mainka ho any amin'ny dokotera anina andray malalako anga misy tsy milama motera tsy hoe tsy salama fa tiako araina maso akaiky ihany ty zaza atao kibo ty ka marina tokoa za koa ny azo nyty asa ty dia manadiny ny adidy lehibe hosahantsika fa nyteny an'izay tokoa ianao ry malala ahoan'izay ki maninona raha afara ny mama mba hikarakaranao dia Sylvia zanak'anadahanao kosa hanampy anahy amin'ny tsena mety zany ka nefa tsy hanahirana amin'ny mama efa antitriny ve zany tsy manahirana re zany sady izy koa nge mba mila manao vakansa kely eny ary resao izy dia izao koa iantso any ranada sady lasa vetivety za sotra ny tompo aho fa tanteraka ihany ny nofinofiko izay vao tonga ny andro ahafahako amita ny valy fatiko mahalala ary tao miteny rery sy miorery mama ao an-dakozia ao fa inona ndray ary zany tetsi-dratsy eritseretiny ao zany ary tao merero aho zany mama sady tao falifaly endrika koa faly tokoa anaka satria mba hamangy zanaka sy andeha hitsidika avy nantom-panan-karena tsy azoko zany vao naka mofomamy natao hetsika fitadiavam-bola tao am-piangonana tany ry sara ny vady maly nefa ry zareo aza tsy niteny akory
Omaly sy androany ane le kely ity tsy mitovy e. Sady tsy adala koa ny vazana morona nytony finday tony mba ilana amin'ny afatra miapitapita. Kay ve, zanga moa nahalala. Dia reo fihinandray ary mama no hanainga. Mety amin'ny lahady fa mbola hikarakara entana aloha. Mo misy tambavy nampitondray Sara zay koa e. Marina ihany zany ny saiko hoe misy zavatra masiso atao mama indray ihany. Raha kimasakaiky ianao fa tsy mety amiko izany. Fa inona ary tia mahavariana an'le tolotra ity e? Tsy variana fa gaga fotsiny aho hoe raha zokilavy dia hihinana tambavy izany. Ka andro amin'ny fiovany zao e, sady aza miditra amin'ny fiainan'ny hafa fa sy ahasoan'ny ianao dinio. Ka tsy izany anery fa hitambavy nareo io tokoa najanony amin'izay e. Sady nareo manao azy tsy mahalala fatra mihitsiny. Na zany na tsy zany efa izay ny tapaka. Mandany ianao mandefa zavatra tsisy idiranao koa izany e. Lasa mandeha any. Malala, faly be nge mama natsoky teo e. Fa ahoana moa izy ny tsy ho faly ake a? Ahitany zanan'ilay matoa kosa e. Hay ny teny ihany ianao. Niantso anarana daty teo fa efa nalefany aty hoe Sylvia. Tokony efa ho tonga mihitsy izay raha ny orany angany tany. Ka sao dia tsy nentsika any amin'ny toby fiatsoana fiara ary izy e. Olona vahiny iny, sao dia very aty eo. Aza dia tetaitra rery Sara. Vehivavy lehibe anie iny e. Sady efa mpandeha aty matetika izy talohan'ny vaditsika. Talosiny ankehitriny nga mitovy izy ianao. Sady ny tanàna koa iny niova raha teo e. Ianao kosa e. Way, izay fa misy mandondony izany. Ndanao koa mba voay kely azafady. Hoavy e! Fa izaho e. Tray. Zany akantondra zazavavy re olona. Ny volony lava, ny orony somary mahitsy, ohatran'ireny sary sikotra kely ireny, sady tonga kely a. Na mbabo mifoka avy hatrany izy izany, na ina nafatra akory malalaka. Manana fahazotoana mihitsy azo ny asa amin'ity herinandro ity. Fa izy izao ry Sara, maninona kay raha mpandrosoana ny vahiny fa tao ilozanao mianano eo e? Azafady fa variana be za teo e. Mandrosoa re a. Sylvia moa ny anaranao? Ie, misaotra indrindra tompoko. Zany akantony le retsy. Ohatran'ireny voninkazo vao mamela an'ireny. Sady jerena tsotsotra fa manaitra. Ataoko sambatra ianao ry anjelikely raha lasaka eo a. Fa inona foana ary malaza sainan'ry Sara ty? Kay ve Sylvia e? Tonga soa atao trano kia. Manaona daholo nareo, misaotra betsaka nareo na nafatra nafa zao indray vao mba niakatra taty Ambohimandroso e. Tsisy tokony isaoranao re zany a. Fifanampiana ifanaovana no tena zava-dehibe. Sady raha mety amindry dia ho tazominay mivady hipetraka aty indry. Sady mianatra amin'izay no manampy anay. Hoe, misaotra betsaka taty afaka ho azy nareo rahako teo. Ianao koa dia mahita tenenina ka. Ariana ary no mahavariana Ry Sara e. Toa tsy miteny mihitsy sa marary. Tsy variana re za fa mandinika ny zavatra tolotratsika an'ity vahintsika ity e. Ka maninona raha makaram-boankazo sy mofomamy dia vita rainy a? Izay mihitsy ilay nieritreretiko teo. Aleo ary fa alaiko vetivety e. Raha mba fantatrao mantsy ro malala ny tebotebo ny fomahazo an'ity vadinao. Manao ny tonton. Tonton. Maninona raha tonona hoe chérie dia vita. Manao kia, natory tsara ve tamin'ny alina e?
Natory tsara ka fa hono aho tonton fa etaty malala nga tsy miara mivakotra amintsika androany hitako miomana be mantsy izy ao ko voantso ampiofana tanora eto Ambomandroso re izy a amin'io resaka mofo mamy io foana e dia isika roa zany no mivarotra eto androany. tsara kosa izany ko dia tonton Richard zany no chauffeur eto. Raha manaiky voyageur spécial Sylvia kely. Tena tsy azoko ny tiany tonton ambara. Aza tonton zany ho a ataovy Richard dia mety e. Tiako mena fiadanana ho ahy ianao e. Angamo mosika izao mijaly ny mbola omena fiadanana ihany za. Eo amin'ny lafiny sakafontsika ny tsy mijaly fa raha eo amin'ny lafiny ara-pitiavana kosa misy indro kely. Angamo misy olana aminao staty aleo fa resahako izy e. Tsy zany ka fa aleo mitondra Mazda re za dia mba te hitondra Sprinter. Vao may tsy mazava. Inona tsy mazava amin'izany e. Kombetika ianao miteny mijaly dia avy eo indray Sprinter e Mazda e zao. Eno ary fa hotsoroka avy hatrany ny resaka e. Anaiky ary ve za tamin'ny ndresaka tonton Richard iny e. Nefa ny taty malala mbola tsy nanao ratsy anahy mihitsy e. Nefa etsy andaniny koa na metoky anahy tonton hoe anampy ray aman-dreniko. Avy eo iala eto Ambomandroso izay fa anokatra tsena hafa any Antsirabe any. Ratsy anaiky anefa mety akalan'ny tonton sady ho votsitra ny fahatafitany efa miandry atsoatsy. Aleo rangahy ekena ihany a sady izy koa anie tsy ratsy na dia izany azy e. Odio Risara Malala ao venareo e. Tre ve mama ny tao? Efa ela be ve mama nandondona tao? Efa adiny zato ao miantsoantso tao nareo tsisy maheno mihitsy. Marenina be ohatrin'le olona fantotra re. Mama koa zany. Aza mama mamy eo fa ataovy mandroso alofa reraka e. Azafady ary mandroso mama. Vao mifanena ve sika mianaka dia fandramatra sahady. Faizaro Malala ny zanako ny toenao rery no ato an-trano. Ao an-tsenao izy Sylvia mivarotra fa zao ma tsy makaina kely fa vizana sady izy nefa ho avy koa izay e. Malalo tonga kiza fa aiza ianao e. Avy aty amin'ny raha fandraisam-bahiny fa ato za sy mamany e. Ka ve misy vahiny sika e. Nefa ianao mba tsy niantso anahy akory. Salama ve mama? Nanaona ny avy zanana? Tsy tare anaka fa rehefa mba mahita nareo kely dia mba afaka ny avy zanana. Efa tsy androko mihitsy anie izay hatongavana aty e. Mahikarakarako an'ity vinandro vaviko ity. Fa efa 4 volana tokoa moa ny kibon-droa ry Malala. Mbola vao 5 volana rery mama. Amin'ilay fanaovana azy mihitsy izany. Tsara fahatongavana ianao raha bebe. Sady efa tsara homana koa ilay tambavy e. Fa fako ano mombamomba andrisy zazo iro Malala. Ay ve, tena mila fikarakarana tokoa izy izany a. Amin'izay mba taranaka tsara no azo e. Misaotra na sahady rery mama fandavatena aminay vady a. Tsisy tokony hisaorana re izany a. Izay maray aman-dreny anany e. Volana izay no mipetrahako tato amin'ny taty Malala. Tsapako hoe lamina tsara amin'ny fifandraisanay. Eo anilany koa nefa miraiko pity amin'ny tonton Richard satria raha ny tambitamby omeny anahy mahatamana. Ny fampiadanana an'izany mitovy amin'ireny mpanjaka ireny nanaovany anahy. Lasa tsy zavatra mahaory anahy intsony e.
atreto izany a dia zavatra iray no endrasako dia ny ampiakarana anao vadiny izany amin'izay mba ho tena tompotoerana e. Tamararana izany kiboko izany sady miamaina be mihitsy ny tendako ndra ny tetoko laniko. Aleo aloha atsoko mama fa tsy afa mitsangana mihitsy aho. Mama ahoana izay anaka, maninona miantsoantso mafy be toy izany e? Izany tsy marenina e, mba ataovy moramora amin'ny manaraka. Kamararana izaho mamy e, izay ny atsoko anao sady mba mila rano kely azafady fa maina be ny tendako. Ka ianao tsy niteny hatramin'ny voalohaniko, aleo aloha alaiko ary. Eto amin'izay nao nasiako fanafody an'ity rano ity. Tena mahay mandamy maloha ny ao ambony ao e. Izao sady ho afaka ny zaza no fatika alaratsy ity amin'izay. Valia amin'izay ianao anakafahanao rery ny arena rehetra. Ty ary ny ranonao anaka dia misotro finaritra e. Misaotra mama, fa nga tena hafa kely mihitsy izy ity no omena firarian-tsoa mihitsy e. Raha mba fantatrao mantsy fa misotro re anaka, raha noatra ny renirano rehetra ihany ne io e. Tena nietsika indray ny aretiko mama, tsy zakako tsony. Atso Sylvia mama dia mba hoeto any amin'ny toeram-pitsaboana aho a. Efa mba nanahoana izay mahalalako ato? Afaka vekiny zanako, tsy rariny e, tena tsy rariny. Malala, aza malahelo aky fa mety izay mifandaharany avy any ambony e. Fandaharana, tena lehilahy tsy vanina izay ianao e. Ny zanako avy any maty dia tsy rototra akory ianao. Ka tsy izany anie, fa tsisy azo atao tsoniko. Lehilahy ampombo maina ianao, mahay vandozaka ny rivotra. Tsy hainao ve ny tenin'ny mpitsabo fa tsisy tokony afaka ny zaza io fa zavatra hafa mihitsy. Izay fa mifamaly be ao an'hevitra ao izy roa. Afaka ny zaza, vita amin'ny mission. Sady aleo any amin'ny Kala Sylvia no makatarana fa aleo faty any Kala Ratsiny. Kala Sylvia mantsy mba sady hitavy ny mbikana ihany, sady tsy manimba taranaka mihitsy e. Bebe, fa ino ty miandresaka ty e? Moramora, ino fa mipoaka ny gera mondial fahatelo. Hoe inona ary? Mitonia kia, ny ho avy indray jerena. Inantsony no avy amin'ny zaza efa afaka e, sady osy dokotera teo hoe mila fitsaboan-tena maharitra ao. Raha za manokana aloha tsy handany andro aminao tsony a, efa misy solonao ao e, ozy ny nasy izay. Eny e, na zany aza ndana aloha makaina kely sy mampifalifaly tena kely fa zay Sylvia andeha hivarotra. Ho azoko ihany ny toerana raha izao a. Maninona tsara hoe Sylvia? Lasa mikorotana ny tokantrano zareo e, mampalahelo anahy mihitsy. Soa ihany fa tsy eny saika ratsy a.
Sylvia o. Ahoana izay Richard malalako? Ianao hoe tsy mahatsapa hoe mahafinaritra ery ny fiainana rehefa tsisy mpanelingely. Tsapako mihitsy. Mandra-pahatonga andraoviana nefa izany paradisa-kely izany. Mety ho mandrakizay kia. Hitanao, hitady-hevitra izany dia fasana amin'ny malalany Antsirabe mba hitsaby tena any hatramina hafahany izazy mantsy dia mila fitsaboana maritra izy. Izany ve akitsy vetivety kely maninona raha avy dia fafana ny anarany dia malalaka tsara tsika amin'izay. Amin'ny fomba ahoana koa ny mafana ny anarany? Izany ve dia tsy azonao Richard malala? Tsy azoko e. Sa ve isarahana ny tianao tenenina? Anka, alefany amin'iray alohan'ny fotoana izy dia amin'izay tsy mipoditsony. Ninona ny zava-mitranga Sylvia? I malala dia tsy anaiko ody any amin'ny dadany intsony. Sady ny dadany ane tsy tia azy akory. Efa ela ny nahafantarako an'izany fa ny tiako ambara Richard dia izao fotoany aminy avy eo izy alefany amin'ny distrika tsy mivokona amin'izay malalaka tsika dia amon'olona ve zany tsika? Ary toa taitra be ianao Richard malala. Ka le zavatra ao an-tsainao mihitsy ny ohatrany. Maninona e? Sika anie tsy hoe mamono e? Dia mamelona indray ve? Tsy anao an'izany aho e. Zavatra fa eritreretina. Aleo avy tonga dia hitsina dia amin'izay tonga saina. Ary ianao mitady ho kanosa? Aiza tsy idirany kosa e. Efa hita izao fa mbola miala olana ihany. Zavatra telo no teneniko anao Voalohany, ianao no naniraka amin'ny mamahanala ny zanakao. Manaraka an'izany efa nilazaiko andreninao ny fiarahantsika ary manaiky izy. Ny farany, omeko safidy ianao na izao mbola dorainy na kiala efa reraka be iny. Ary raha mamany koa anie tsy mahatambavy e. Enjana koa ty fitiavany tika. Tsy mahatemy mantsy ianao fa tratrany marina. Ekeny fa alelo ny sainana sy tsakotsakoana zany teneninao zany. Efa laza daholo izay ny tato an-trano. Aleoko koa andeha hivoaka ho any amin'ny fikambanan'ny tanora fa efa tia hitan'ny zareo izany. Andrasa aloha marina daholo ny ato anaty poketra. Finday io, kojakoja tarehy io, volo io, rano io. Ok, lamy izany fa lasa e. Ary tena tsara izany andro izany fiarandroany koa somary vitsivitsy nandalo tamin'ity lalam-pirenena fafidy ity. Aleo aloha ny mpitadiny izao tsisy fiara izao Ory Richard. Ahoana izay ry mama? Naneno ela be nefa findainao teo e. Farana ny raisiko. Fa iza ny antso teo dia inona ny lazainy e? Voadona ny fiara hoe vadinao ka torana tsy nahatsiaro teny dia nisy nitondra any Antsirabe any. Ahoana tsara hoe ry mama? Izany e, tsy mahalala mijery avisy havanana rehefa mipita dia izay ny vokany. Ny kohako aza mbola lalitsaina noho izy. Andriamanitro! Fa misy inona? Tao mikitaba be nareo? Voadona ny tomobila ny rafivavinao dia mifalifa ho tompon'ny lakle. Nga maty mama? Samy maty fa ny rafivavinao ny torana fa jamba rehefa miampita arabe. Manginona reo mianaka e? Olona efa marary mafy izao dia mbola izany ihany no vavanareo. Ohatra an'ireny tsy olombelona ireny. Fa izy ary ny diso e. Anay mahatsapa ny avy an-drana sa ny fiara nandona azy.
sa izy ny tombona? Ka izay ny ho a mamy maninona raha velany aloha izy fa komandy ato mbola be dia be. Ka ny ena ny etsy vao vity vola reto e. Zao ry sara, ndra lanao ny asevy manaraka azy any Atsirabe ihany. Alamino tsara aloha ny aminareo roa, fa raha sanatria velona izy izay tsika vao mody mandeha mijery any. Hevitra mety ny sady mahomby, hafa ihany ho any olona efa ela ny ainany e. Tena vomafy raha soapavy. Ozy mpitsapo teo hoe tapaka ny taolapehany, ny lohany koa voatona mafy. Tena mampalahelo ka. Aza matahotra kifa tsy aleto zara tsy sitrany ianao. Fa ny zavatra mahagaga anahy dia hoe maninona ny tsisy nakaty na i mama na i Richard na i Sylvie. Nefa ka tena grave zao mahazo amin'ny malala zao e. Hafahafa misy tsy milamina ao Variana rery teto marina. Ny ato amin'ny efitra misy an'ny malala koa tena mahingina be. Zaho sy ny rindrina efatra no mifampidiridiry eto. Aleo aloha tory kely ka. Ohatra mivizaka zany. Tolotra, tolotra misaotra. Hoay, malala. Na iny feony aho marina. Ny antsy nanaraka izy sady nisaotra. Inona reny ny antony e? Ary ohatran'ilay vakana natolony anaty ao anatin'ny nofo ty ambola tapatra ty. Sady misy taratasy misy soratra eo ambany eo. Nefa ne tamin'izaho tonga teo mbola tsisy an'io e. Sa io ilay dikan'ny fisaorana. Aleo raisina sady vakiana ihany hoe inona ary izany voasoratra izany. Andriamanitro, fa inona toa eto ampovoan-dalana eto? Sady aty Ambohimandroso. Ary toa toerana tsy dia lavitra ny tranonay ne izany e. Hoay e, manantona olona nefa toa tsisy mahita. Efa maty ve izany aho e? Sa kanefa izay lazain'ny olona rehetra henoko daholo. Aleo aloha andeha ho any an-trano mba hijery ny fianakaviako fa tena te ahita ny zareo mafy aho izany. Andray, tsy ry Sara Sylvia ve hito mivoaka ny trano sady mifampitatanindrera? Jereo nefa mifamihana indray zareo e. Aleo natonako fa sady miresaka be izy izany. Efa mba nanao ahoana izay mahalalanao any aky? Omaly tsy miova ozy tolotra e, fa avy ny antso azy mihitsy aho teo io. Tokony mba tsy foany ka anembatsembana ny fahasambarako eto indray kalan'iny. Dia tsy malahelo mihitsy ve ianao amin'izao zavatra mitranga zao e. Sa efa tsy manana fotsony ianao ty? Raha vavy ve ranga ty dia alelovana, raha malahelo ianao maninona raha nanaraka azy tany Atsirabe tany? Ianao koa ty dia tena mora tezitra ka. Mampilamindray ary ve ny zavatra teneninao e? Mety tsara velatsia ilay ranga ty. Rehefa tsy tiana koa anay tonga dia dakao ivoakany e. Mifona ki malala. Tsy anao tsony re za e. Jereo, mbola malala ihany navoaka ny vavantony. Tena misafidiany ianao ka, na izy na zahay mianaka. Nga efa mananjanaka ianao ry Sylvia? Henoko, vao napetraka ao tato akiboka efa 2 volana izay. Tena faly ao ry Sylvia. Dia mba aiza miakatrakatra tsoa fa so miakatra eo ny tosi-dray e. Nalemy ihany tony rehefa tratran'izay. Eny ary dia aza manao izay karantsony ary. Zaho ary lesy am.
maninona raha roso amin'izay ndra raha tsika e? Mbola ezaka beky izany na ny vola eto am-pianatanana ary nge mbola tsika e, fa i malala daholo mitahiry an'izany rehetra izany. Raha resaka mivoatra tsika tia aho vonina ny anampy anao malala. Ary to malala ny mijoro sisitrany io sady mijoro mahitsy be izy izany, nefa izy ohatry ny misy oxygène tsy amboko fandriana azy. Matahotra tompo, inona ary ty zavatra fafa ty? Tolotra o, aza matahotra. Tena izay le feo tao anaty nofy. Fa izy ianao e, makatahaka amin'ny feo malala eo, sa anjely mamikitahiraka? Malala ty, fanaiko. Malala azy io mitsihitra ioko, aza mandaingeo ianao e. Tolotra, tadidinao ve firavaka anaovanao io? Ie, nomeny malala natao anaty nofy io, fa inona ny antony? Marina izany, io firavaka ambizonanao io mampifandray atsika, izay no fano miresaka amiko. Tandremo anefa manala ny ambizonanao fa iny ihany no fa atsika mifandray. Eny zao bavy araka ny teninao izay hoe eto aho foana mandra-piverina anao. Saotra anao Tolotra, hafa tokoa ianao raha samy havana. Fa manina ianao no miteny an'izany? Sady ohatry mitomany ane ianao izany e. Tsisy ninon'inona e, fa malahelo mafotsiny aho satria vaovao amiko loatra ilay zava-misy. Tsy azoko, malahelo ahoana e? Misy olana anga? Tantara zao bavy entan-jaraina ane mora zaka e. Rehefa misisika ihany ianao dia noy ary aho e. Tena tsy rariny mihitsy izany ataon'ny zareo izany. Hitako ne mama maika andeha hiakatra ho any aminareo e. Tsapako efa nisy zavatra niketrehan'izy Richard hoe. Ataoko malala ny anarako ireo zao daya, ary tsy anaiko izao fitiavan-tena n'olon-dratsy izao nefa ve vonina hanampy anay ianao? Efatra amin'ny elany te hanampy anao fa voasakana foana. Fa ankehitriny vonina, nefa kosa mandatsadratsy ataoko Tsisy fandatsahan-dra fa fampatsiahivana ny ratsy vitany fotsiny. dia amin'ny fomba ahoana izany? Izaho neka tsy afa-miala tia ozy Richard e. Tsy olona izany fa misy olona foana eo. Ary raha misy mahita, Aza manay amin'izany ianao fa izao miaro anao e. Manaraka ny teniko fotsiny ianao dia misosa daholo ny rehetra. faraviana izany no atomboka e. Tsy azo andrasany elo izany. Anomana ny zavatra mpanaovina anao dia lasa ianao avy eo. Okey, akaina kely amin'izay fa lavalava izay tontolo andro izay. Maninona koa azy zazany fa tao mahiny feon'ny zazakely mitomany foana. Le zazakely amin'io tsy hita mihitsy ny tarehany. Amin'izay tsy mba zazakely rery fa tao
eo akaikiny koa ny reny mandohalika sady mitomany. Aleo ezaka atory fa nofiratsy ngamba izany ka. Andriamanitra tsy nofontsony izany fa tena izy ka. Ary ino ty zavatra mijoro be eto tongo-pandrinako ty? Ohatran'ny vehivavy tesitra ny malahelo izany sady mitondra zaza. Fonjeo e! Fonjeo! Risara! Richard Zay enao ve zany antsoantso mamy zany? mangina ary ianao fa tsisy zavatra ihany koa nge. Aleo ianona tsara. Ie, fa misy inona? Ndao jerenaingana fa aza mianahany eo ianao ka. Mama, voay e, fa misy inona? Avy tetako ivaravarana io Richard fa tsy miteny tsony e mamy. Way, tora mamy, io kisan tongony. Aingana hoay ianao. Miveloma amin'izay rery mama. Efa kosehako mafy nge ny tananao e. Mama hoa. Velona ihany ty ny hafarany mama. Efa mba nanahoana ianao zay ry mama? Tena enjana nahazo aty raka izy. Fa nanina maro ny mamy. Tena tafahoatra ny nahazo ahy. Fa tafahoatra hoana koa e. Mba lazao aloha e. Omeo rano aloha e. Dia ao areny kely aloha. Mba hankaina kely dia avy eo tataraiko e. Nefa alohan'izany mba misy zavatra angatahako aminareo mivady. Fa inona ry mamy? Lazao fa ho tanterahana ane raha mety e. Menatra indray aka. Teneno rery mama fa inona koa tia? Dia tena ekenareo ve? Ka teneno aloha e. Maninona raka izy raha mba maninona re? Ka tapahanao indray nge ny teniko e. Aza tapahana izy ry Sylvia fa ela loatra. Maninona re tsy raha mba ao ampovoanareo roa matory amin'ny alina fa matahatra. Mama koa dia mahita tao mihitsy ka. Aiza koa dia isy voninahity sy rafozana iray fandriny izany e. Ka eritrereto hoe tsy eo ahy e. Sy ty rediredinao rery mama. Tantara ao reny nahazo anao fa maraina ihany ny andro a. Eny e, aleo amin'izao ary dia mba henenoy aho. Tena hafahafa mihitsy ny mahazo amin'ny mamy ty herinandro izay dia mikeka sy milaza manofo dia mahita olona mianaka izao foana hono izy. Sady ny tena hafahafa ilay izy mifonafona be no mitalao. Hatreto anefa izay mpitsabo rehetra nitondrana anazy dia milaza faharerahana daholo ny mahazo anazy. Amin'io mahazo fanafody fampatoriana mba hatoriany tsara amin'ny alina. Nefa vao mety ohatra mampifoha azy indray aza ilay izy. Inona loatra ary ny mahazo anay reto e? Sa alahelo ny kiala sy sapaty iny ve? Anga tsy mahita tory ny mpangalatra sa misaitsaina ny ratsy ho atao. Fa izy izao kay? Sa mpamaky trano? Tsy isy mpamaky trano eto fa tompo-trano e. Tompom-bady mihitsy fa tsy pindrana. Fa tena tsy azoko mihitsy. Inona no tsy azonao e? Sa ampiarahako amin'ity felaka ity vao ho azo? Mifona re zany tena tsy mahita anao e. Nefa to avy tonga dia mamono be ianao. Mbola ho aiza ny anjohanao e. Izao no lazaiko anao raha mbola mikery fampiteraka amin'ny risary ianao dia ataoko mahita loza. Ka vadiko anie izy e. Vadinao taiza izy? Sa apiko felaka manaraka vao tonga saina? Ampy izay re marary anie izaho e. Sady olona be voka ve mba ataonao an'izao? Kay sady be voka koa. Ahita loza ianao raha izany. Ary tsy hemitra amin'ny teniko raha pitsomarana ihany dia efa ho hitanao ny voalohany. Lasa ary tsy mijanona raha tsy vita ny valifatoko.
Sylvia, fa maninona ianao e? Fa maninona? Mitomany ianao sady miresaka amin'ny olona. Tsy haiko na miady mihitsy aza. Sady jereo nge ty tarehanao fa mangana be. Ay ve, zao vao tsaroako fa nahita vehivavy aho fa tsy haiko hoe olona ve izy iny sa fanahy. Tsy azo kokoa zany. Ny trano ane ka amidy tsisy olona tokony ho tafiditra zany ato. Za koa aza mba tsy mahazo. Way, jereo ngefa misy taratasy mipetraka io e. Eny tokoa. Fa izany nametraka an'io teo. Jereo ngefa misy sary sady misy rahona mainty miendrika fo misaraka zany. Fa inona loatra io ry Sylvia? Za koa aza mba gagako. Richard, ahoana izay e? matahotra fa mba vino. Efa napetraka ao amin'ny toerana misy azy daholo ve ilay taratasy ry tolotra? Eny ekia. Efa nitanterahako atsakasy andavany daholo ny rakor mpanjaka vavy eo. Izay indray ianao sy ny be any ihany. Na zany aza dia misaotra anao tamin'ny fanampiana vitanao tamiko e. Tsy tokony isisaoranao re zany a. Tsarovy fa tsara ny zava-bitanao tamiko. Ary betsaka ny zavatra nataona taminay mianakavy ka tsy ho voavaliko mandrakizay. Ka mba kely vitako no nataoko e. Eny e, isaorako lehibe ianao ary tsy ho adiniko mandrakizay ny zavatra ny fampizarana. Tolozantsika mifamendrofendry ety any e. Fa mba nanahoana marina ny any Ambomandroso any. Efa manomboka ho vita ny valifatiko ary ilamina amin'izay ny fanahiko. Raha azoko tsara, efa nomboka izakan'ny mangidy zany ny mpanao ratsy sy ny titena. Voalazanao, kanefa manomboka izao ataoko mihamafy ny sazy ary asehoko mihitsy hoe ity aho ilay nampahoriana sy nandevitra lava fa tonga hampahory sy hamindrandraona mainty nampitondrana ahy. Manaiky azo bavy a. Nefa manalaina asa atao fa tsy sitrapon'Andriamanitra zany. Fa izay ahatonga saina azy ataovy. Indray ary mety iseho androany ariva e. Tato ato izay mantsy tsy esy natoriana mihitsy fa dia tebotebo lava izao foana ny mahazo raha tory amin'ny alina. Ny zavatra tsapako mantsy dia hatramin'ny idiran'ny kala malalan'ny hopitaly izay napesy an'izao zavatra rehetrarehetra izao. Sa hoe maty ve kala an'iny dia manangatra fa mbola malaina iala eto an-tany. Mba inona re mahalasa saina mivadiko e? Sady mitsiky rery izy zany. Lasa saina fotsiny za hoe afaka volana maromaro moa dia oreny ako. Eo ankilany nefa manontany teny indray aho hoe inona ny zavatra mety iseho raha mahatsiaro tena tamiko malala. Aza matahotra ke fa alefantsika any amin'ny ray aloha amin'ny fotoana izy Tsy avelako amina rahona mainty amin'ny fiarahantsika zany izy. Dia tena sainao tokoa ve Richard? Satria mantsy somary natahotra ihany raha nilazan'izany tamin'ny voalohany. Soki riska gainina ke vatoko sady fitiavan'io nge ody riska avy tana zavatra betsaka tokoa. Iaina kia, way tena variana resaka tetintsika roa marina. Aleo aloha andeha hisasa fa efa mafana izay ny ranoko ao. Aza ela fa miandranao eto zay sady ny tantara minonja-peo Excel radio. Ary za tsy andefa hiaraka ianao aminao fa mba te iaino koa ka. Mbola ho ela re zany fandana aloha no misasa. Tena tsy tsapany mihitsy fa fatahorana ny mahatonga namody tsy andeha hisasa io. Fa zarako aza ny teny an'izay izy ko. Lasa vetivety ary ahy e. Lasa ohatrany hoe mampatahatra anazy zany ato amin'ity trano ity. Mampiferinaina mihitsy e. Zay fa tonga ato amin'ny fisasana ihany. Aleo atao aingana ka. Ary toa misy mandondona izany varavaran'ny dosy izany.
sa ve Richard indray manao sangy mahery izany. Aleo hoe anontaniana fa izy zao mbola misy olona ato. Ary taon'izany indray Andriamanitra tapaka indray ny jiro sady mandeha ho azy izy andrano ato amin'ny dosy izany mandry tsy fitany amin'ny rano mangatsiaka ihany aty. Inona re ny ataoko hoe izany fa misy rivotra mifofofo be indray to misokatra ho azy varavara-kely loza inona re ty fa tao matahotra angala matoa kely fa izaka ianao azafady tianao fantatra sao dia apararanao eo ane fahafantaranao ahy ary tsy vahiny amiko ane izany fo izany malala tirikala ratsy tia raha izay ny tianao fantatra izay olana ampitondrainao raona mainty nefa mba natoy izao anao ihany. Inona re ny tianao ataoko fantanterahiko adiny sady ilay afatro tia alatazo mifelaka amin'izay da didy tsara ny afatra marary ahy raha izany mitoy aleo mitsoaka fa tsy makaizy io izany ny ainaka teanao indray manaraka raha mbola tsy miverina tsara oka re zay ry malala mifona re ahy fanakaiza tampoka izy teo aleo hoe voakaty malaky na dia tsy vita azy amin'ny fisasana ary malama be ny izany dosy izany fa very tadolika ilay savony ranony teo tena ny anjera marina maty mama marary vita izay valifaty kolotolotra tonga koa ty fotoana tsy maintsy hodiko any amin'ny mandrakizay ka andony tany tsy azobavy izy indray mba namako eto dia lozanao sahady avy aza matahotra fa zaho hoe nyrehetreny ihany tsy tsika mandahatra fa nyray ao ambony fa mba afatro aminao dia ny hoe mahaiza rehefa mity dia mahaiza mity olona fa aza mpitondraina raona mainty atsao izy araza-mpijaliana manarak'izay atolotroanao reo fananako rehetra kanefa fa diomanao tsinotsinona ny hafa fa ampio ny olona ary esory amin'ny raona mainty mampalahelo azy izy ireo manaiky tsy fidiny azobavy fa izay ny anjara ary aza matahotra fa tsy very ny afatrona dia kely aza Andriamanitro dia izao fesisany hafarako imamy tia nandahoana faninana fanafody fampatoriana be loatra hozy dokotera isily fiandray ny anjera tao amin'ny trano fidiovana ka torana herery tao fa afa-tsaza tsy tanantsony ny ainy no ireo raha be loatra very tao aminy malala koa tia nandao ny tany ny arena mba nateneko tia nanaova amin'ny malala didy miafina ka lasa nitolotra rahalahako inona tsony amiko very maina aty zay indray le feno mama matetika mifona re vonjeo mama hoeto manaraka anao ahy natolotry ny kisaly radio anao teo raha omendy mpitiavana dia mpeniny ny ena NADL ireo namelona ny tantara nomena avitry ny ena ataoko sambatra anao ry anjelikely raha lasaka eo sitraky ny anarasoa tianao fantatra antry ny ala Eliza ahoana izay Richard malalako Andrea Randrianjafy lasa mandeha any ary mirindra sahala ka mba kely vitako no nataoko
nandray feo Ery Razafy teo amin'ny lafiny teknika nomena avitry ny aina sy onja andrianina. Mpanadodosa Koloina herin'ny aina. Raha omendy mpitiavana.